Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifalerana era-panazy tsy hatratra ity alarobia faharoa ny volana jolay ity ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko fahasivy asan'ny apôstôly toko fahasivy ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Vakintsika aminaran'i Jesosy. Ary Saoly mbola nifofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany, dia nakao amin'ny mpisorona be izy ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga any Damaskosy mba ho entiny mifatotra ho any Jerosalema izay rehetra hitany momba izany fampianarana izany nalàna vavy. Raha nandeha izy dia tonga teo akaikin'ny Damaskosy, ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra tampoka manodidina azy, dia lavy tamin'ny tany izy ka nandre feo nanao taminy hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Ary hoy izy: iza moa ianao tompoko? Dia hoy izy: izaho no Jesosy izay enjehinao. Fa mitsangana ka makanisa ho any an-tanàna dia ho lazaina aminao izay mety ataonao. Ary ny olona izay nomba azy tamina lehany dia nitsangana tsy nahateny, ary nandre ny feo izy nefa tsy nahita olona. Ary Saoly nitsangana tamin'ny tany, ary rehefa nahira ny masony dia tsy nahita na inona na inona izy, ary ireo nitantana azy ka nitondra azy ho any Damaskosy, ary tsy nahita izy ateloana sady tsy nihinana na nisotro. Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy atao hoe Ananiasy, ary hoy ny tompo tamin'ny fahitana: ry Ananiasy, dia hoy izy: ity aho tompoko. Ary hoy ny tompo taminy: mitsangana ka mandehana amin'ny lalana atao hoe Imaitsy, ka izaho ao an-tranon'i Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly, avy any Tarsosy, fa indro efa nivavaka izy. Ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy niditra ka nametra-tanana taminy mba hahiratra ny masony. Ary Ananiasy namaly hoe: tompoko, ary efa reko tany maro ny habeny ratsy nataony izany lehilahy izany tamin'ny olona masina tany Jerosalema, ary manana fahefana aty koa avy tamin'ny mpisorona be izy hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao. Fa hoy ny tompo taminy: mandeha any, fa fanaka voafidy izy ho fitondrana nanaraka eo anatrihan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ny zanak'Israely, fa asehoko azy ny habetsahana izay tsy maintsy haretany ho voninahitry ny anarako. Ary nandeha Ananiasy ka niditra tao an-trano dia nametra-tanana taminy ka nanao hoe: ry Saoly rahalahy, ny tompo dia Jesosy izay niseho taminao teo amin'ny lalana alehanao no efa naniraka ahy mba hairatany masonao ary mba ho feno ny fanahy masina ianao. Ary niaraka tamin'izay dia nisy zavatra toy ny kirana hazan-drano niala avy tamin'ny masony, dia nahiratra izy ka nitsangana dia natao batisa, ary nihinan-kanina izy ka natanjaka. Ray masina manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity volana jolay ity moa zavako malala dia mikasika ny antson'Andriamanitra no resahin'ny mofinaina. Ny antony dia ny volana jolay moa ny famoahana na fanirahana ireo mpanompon'Andriamanitra hitoro ny filazantsara, famoahana mpitandrina, fanirahana mpampianatra. Izay no manamarika ny volana jolay eo amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ka arak'izany indrindra dia mikasika ny entsoana any Paoly, na ny entsoana ny Saoly ho tonga Paoly, ny entsoana ny Saoly ho tonga apôstôly no zara mofinaina ho antsika. Raha manazava ny tontolo, ny zava-nitranga nanodidina ilay ity tantara ity isika dia fahatsika moa fa zanatany Rômanina ny zanak'Israely na ny Jiosy zanatany Rômanina amin'ity vanim-potoana ity. Ary teo amin'ny Rômanina dia misy karazana fivavahana anankiroa mazava lehibe. Mazava tsara dia ny voalohany dia ny fivavahana ara-dalàna, ny ankenin'ny Rômanina io, izany hoe tamin'ireo firenena nozanahan'ny Rômanina dia samy nanana ny fivavahany ireny firenena ireny.
fa nisy tamizy ireny nahavelany romanina hanohy ny fivavahany, nisy kosa tsy nahavelany. Ny fivavahana jiosy a de nahavelany romanina hatao ihany na de zanatany romanina azy izy, zay ny antsoina hoe religo licita na fivavahana ara-dalàna. Licita nazahoana ny tena nazahoana ny teny frantsay hoe licite. Fa misy kosa ny fivavahana tsy ara-dalàna religo illicita nazahoana ny teny frantsay hoe illicite. Dia fa ny vavahana jiosy kosa de religo licita, azo natao zany, azo natao a ny fivavahana jiosy na dia tao anatin'ny tao anatin'ny fanjanahantany romanina azy. De nahavelany romanina ny vavaka tsara tamin'ny vavahany jiosy, ny sokatra ny tempoly, nampiasaina ny boky ny baiboly, fitaova isan-karazany natao nisorona ny eken'ny romanina io. Fa rehefa tonga kosa Jesoa dia araky ny teny fampanantenana ny testamenta taloha dia ireo jiosy zay niivo tao amin'ny tempoly ny finoany de tsy nino any Jesoa io lay Mesia, tsy nandray an' Jesoa zanak'Andriamanitra, tsy nino an' Jesoa ho Mesia ny jiosy. Ary dia nisy kosa nefa ireo zay atao hoe mpianatry Jesoa, nino an' Jesoa ho Mesia, ireo a no ataotsika hoe kristianina voalohany. Hitantsika ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko faharoa, jiosiany izy ireo, jiosy tsotsotra, jiosy tambany vohatra, mpanarato, marina fa nisy ihany ny jiosy manam-pahaizana tahaka andreo Matio, tahaka andry Natana ela sy ny tahaka izany izay nanana ny fahazavan-tsaina, nanana ndraikitra teo nivon'ny fiarahamonina, fa ny akabeazan'izy ireo de olo tsotra, saingy nino an' Jesoa kosa izy ireo hoy ilay Mesia, ilay irak'Andriamanitra, ilay zanak'Andriamanitra monjy zao tontolo zao, ireo ny kristianina. Saingy tany am-boalohany dia mbola tao anatin'ny fiangonana jiosiany na tao anatin'ny judaisme ihany ireo kristianina ireo, tsy mbola tena niendaka loatra tao anatin'ny kristianisme, tao anatin'ny judaisme akory ny kristianisme. Eny an-kianjan'ny tempoly ihany izy ireo mivavaka, sabata izy de mbola mandeha mamonjy ny sabata ihany, lay fivavahana lay kristianina vitsianisme. Rehefa teraka ny tonga ny mazava ho azy lasa ny pentekosta nahaterahan'ny fiangonana dia tsy hoe nisaraka tamin'ny vavahana jiosy akory izy ireo kristianisme, ireo kristianina ireo, fa nandray an' Jesoa tompo sy mpamonjy izy, nandray ny herin'ny fanamasina izy, ary nino sy nanantena fa ampiova hitory ny filazantsara amin'ireo jiosy izay tsy nino ireo. No heveriny reto jiosy kristianina reto zany fa ny mission ny voalohany indrindra de hitory ny filazantsara any amin'ireo jiosy, ireo filazantsara zany de hitory an' Jesoa tompo sy mpamonjy any amin'ireo jiosy zay tsy nandray an' Jesoa reo, zay nahatonga azy nakany amin'ny kianjan'ny tempoly isaka ny sabata. Kanefa moa tsy nandray ny jiosy, nenjehiny ny kristianina hoe nareo angetsy nareo angetsy tsy jiosy tsy vavahana jiosy angio arahanareo io, fa vavahana hafa mihitsy satria nareo mino an' Jesoa tompo sy mpamonjy, nareo mino an' Jesoa lay Mesia, no zany dia nareo mino Andriamanitra zay ataotsika hoe nombona tao amin'ny hazo fijaliana. Avokatrany dia nisy fisaraham-bazana zany tao anatin'ny jiosy, de ireo jiosy kristianina sy ireo jiosy mijanona ho jiosy vavahana tamin'ny jiosy any. Ary dia velom-pianonana ny vavahana kristianina kosa ireto sy jiosy, velom-pianonana satria fivavahana kristianina de nihitatra be mihitsy, miparitaka be vetivety kely de nihitatra miparitaka nanerana ny fanjakana romanina, de velom-pianonana ny jiosy tsy nandray an' Jesoa tompo sy Mesia, ary de lasa nitory tany amin'ny romanina, nitory tany amin'ny romanina manao hoe nareo mieritreritra hoe ny vavahana kristianina de mbola de fivavahana jiosy ihany, de avelanareo mivavaka izy fa izao io fivavahana jiosy io fivavahana kristianina io dia tsy fivavahana mahazo lalana akory io, tsy religo licita io ny tena izy, satria ny romanina de nieritreritra foana manao hoe ny kristianina dia rantsan'ny vavahana kristianisme de rantsan'ny vavahana jiosy ihany, no zany de tsy nenjehiny aloha tany am-boalohany. Fa rehefa nitoroka tany amin'ny romanina ny mpisorona be sy ireo fariseo sy ireo ataotsika hoe ireo jiosy ihany dia takalaza tany izy zany de tena manao hoe tsy tokony enjehina ny vavahana kristianina fa tsy vavahana jiosy reo, fivavahana tsy ara-dalàna reo, dia fivavahana
mifanohitra amy lalàna romana reo satria nivavahana izy reo de zao lay nombona reo tamin'ny azo fijaliany dia nahazo alalana arak'izany ny jiosy misorona be sy ny ao anatin'izany ry saoly nahazo alalana hanenjika ny vavahana kristiana satria notondrona ho religo illicita ho fivavahana tsy ara-dalàna fa superstition nazaona teny hoe superstition amy teny frantsay natao hoe superstition ny fivavahana kristiana hoe finonompoana tsy teny hoe finonompoana fa fivavahana manimba saina zay no natao hoe superstition tamin'ny androny romanina ka tsy navelany natao de izy manao hoe tsy azo natao io no zany dia tsy maintsy fongorona de zay natokatry Saoly nahazo alalana ary mitondra taratasy mihitsy handeha hanenjika zay rehetra kristiana ary mandrakariva mivantana foany Saoly tany amin'ny synagoga any am'ireny toerana misy synagoga reny dia satria any mitory ny kristiana voalohany indrindra mitory any Jesoa any amin'ny jiosy izy de mivantana any koa Saoly mindeha sambotra ro kristiana nalàna vavy mpianatry ny tompony hoe tijodely apôstôly fa misy lasy vavy dia zay lay tontolo mitranga zay nanodidina ity asany apôstôly toko fasivy ity fa ao anatin'izany ary de inona ny afatra ny antsonany Saoly izy ity ho tonga apôstôly ny antsonany Saoly ho tonga kristiana dia misy zavatra averin'ny Paoly ny telo moa ty tantara ty fa misy zavatra telo lehibe zay ampitainy Paoly amy fiainany antsoina hoe olom-boantso misy zavatra telo lehibe zay ampitainy apôstôly Paoly raha mitantara ity tantara ty izy amy fiainan'ny olom-boantso voalohany indrindra de zao ny olom-boantso izay hitantsika amy andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahaenina de zao miaona amy Jesoa izy antsoina hoe fiantsona dia fiaonana amy Jesoa tsy misy fanoloran-tena raha tsisy fiantsona ny fiantsona no miteraka fanoloran-tena ary ny fanoloran-tena de vokatry ny antson'Andriamanitra mifamatotra zany antso sy ny fanoloran-tena ny fanoloran-tena de conséquence vokatry lay antso inona lay antso fifanenana tamy Jesoa Paoly de olona tsy mba tsy tahakandry Matthieu na tahakandry ry John na tahakandry ry Petera Paoly tsy nahita ny Jesoa mihitsy tsy nahita ny Jesoa tety ambonin'ny tany Paoly tsy nahita ny Jesoa satria Paoly de lehibe tany Tarsosy Jesoa kosa de taty Jerosalema fahazazany Paoly ray manontolo de tany Tarsosy no zany dia mpandinika ny tantarany Paoly dia tsy samy resy lahatra fa tsy mifanojy mihitsy Jesoa sy Paoly zany de zao Jesoa efa mitsangana tamy maty Jesoa efa niakatra nakany an-danitra io miaona amy Paoly io mitovy amitsika am'izao andro ankehitriny tsika zao zany Paoly zany hoe Jesoa efa ty ambadiky ny fitsanganany tenany maty io miaona amy Paoly io miantso amy Paoly io Saoly nahoana nao magnentsika mitovy amitsika mihitsy Saoly raha milafiny alatara zany hoe efa tsy ny sasany Jesoa tongotra tsy miaona tamy Jesoa ohatrany hoe teny ohatrany Petera fa efa Jesoa any an-danitra no miantso azy ary dia zay manamarika voalohany hoe ny antso ny Paoly dia antso zay midika hoe Jesoa mahafantatra atsika Jesoa no manatona atsika izay fifanenana amy Jesoa zay fifanojona amy Jesoa zay ny antson'Andriamanitra voalohany rehetra ary fifanojona amy Jesoa io de raha mijery ny tantarany Saoly isika de mandresy ny avonavona ty anatintsika ny anankiray am'izay mitoetra ny fahotana de zao ny avonavona anankiray mitoetra ny fahotana de zao ny avonavona mihevitra ny tena ho feno mihevitra ny tena ho maly ho tena mihevitra ny tena ho manana ny zavatra rehetra mihevitra ny tena ho manan-kery matanjaka mihevitra ny tena ho tsy mihotsiny eo anatrehan'ny zavatra maro isan-karazany izay avonavona zay nanamarika ny fiainan'ny Saoly ange nanam-pahaizana mpampianatry ny universitera zay nazo ilazana azy vola nanam-pahaizany Saoly nahafantatra tsara ny filozofia stoisiana nahafantatra ny filozofia epikoriana be de be ny akoatra ny fahalalany Saoly ny testamenta taloha ray manontolo
hitatsika misoratry Paoly zany fa olona nana-tsainy Saoly ary tena toko tena zay nidika le teny hoe ninjera teny amin'ny soavaliny izy ninjera teny amin'ny soavaliny Saoly lavo tamin'ny tany Saoly lavo zany hoe ny olona mifanena am' Jesosy de zao mahatsiaro zay fahatserovana ho tsinitsinina izay mahatsiaro hoe tsinitsinina mahatsiaro tsy mahajoro eo anatrehan'Andriamanitra akory ary de zay nidikany hoe ny fanenatra amy tompo nahita hazavanana nelatrelatra de zao lavo tamin'ny tany izy andininy faefatra ary nandrefy io nahita ny tompo nahita ny fahazavanany tompo lavo tamin'ny tany ary nandreny feon'Andriamanitra afaka malala ny antson'Andriamanitra dia andrenesantsika ny feon'Andriamanitra mibitsika ato anatintsika ka mandrava ny avonavontsika ny fireharehantsika ny fieveranterantsika io zavatra mandrava zay mety ho ireharehantsika eo anatrehan'Andriamanitra mahatonga atsika anana fanetretena ny manamarika ny olom-bo antso de zao fanetretena fanetrena io fiaonana amin'Andriamanitra io fiaonana amin' Jesosy de mahatonga anao manetry tena ka hahafahanao miteny manao hoe ataoko taimboraka ny zavatra rehetra teny Paoly amin'ny Filipianina io hoe ataoko tsinitsinina ny zavatra rehetra mihoatra ny fikatsahana ny fahatsarany Kristy ny olona miaona amin' Jesosy de zao mahatsiaro ny fahatsarany Kristy ka te hikatsaka te handalina te hamantatra momba ny Kristy te hanaradian'ny Kristy ary hiala amin'ny firehareana sy ny fizahozahoana sy ny fieverantenao zavatra miala amin'ny herisetra zay tahaka ny Paoly Paoly de olon'ny herisetra Paoly nge nanatrika ny famonoana ny Stefana Paoly nge zay mahatonga azy ny teny raha misy mpanota de zany lohany olon'ny herisetra tsy olon'ny firehareana ihany fa olon'ny herisetra olon'ny fampiasan-kery dia lavo babon'i Jesosy tonga fanaka voafidy zay mamarika voalohany tsy hoe olom-bo antso fa mamarika voalohany ko ny faharoa ny olom-bo antso de zao olona zay manaiky ankina amin'ny hafa Paoly rehefa lavo tamin'ny tany de ny filazana andininy favalo hoe tsy nahita na inona intsony izy milaza hoe fiainana vaovao rehefa ahiratra ny masony de milaza hoe toy ny fiainana vaovao zay vao tena hisokatra ny masony fa jamba isika teo aloha aizy jamba teo aloha dia hisokatra ny masony rehefa niona tamin'i Jesosy izy ary dia eo no hoe milaza manaiky ho tantan'ny namany Saoly tsy nahita izy de nitantan'ny namany izay toetra ataotsika hoe manamarika ny olom-bo antso zay de zao lay manaiky ankina amin'ny hafa manaiky ankina amin'ny rahalahiny manaiky ankina amin'ny mpino tahaka azy tsy mora angery avako malalana indray ny hoe enao manana ny maha ianao anao tahaka ny Saoly enao manana zay reharehanao de zao io ianao fa manjary lasa miankina lasa tondorana sakafo le zavatra eny amin'ny soavaliny eny Saoly miaraka amin'ny olona maro samihafa ao anatin'ny firehareana io fa tonga ao an-tranon'ny olona tsotra tenen'ny tompo hoe amin'ny lalana atao hoe imahitsy ao anatina trano tsotra manaiky hametrahan'ny olona tanana dikan'izany de zao manaiky ankina amin'ny hafa manaiky mila ny hafa ary izay toetsainy zay manankiray manamarika ny olom-bo antso hoe manaiky ho velomin'ny hafa ary manaiky ho velomin'ny hafa manaiky iankina amin'ny hafa manaiky hotohanan'ny hafa fa tsy meritreritra mandrakariva hoe feno tsy meritreritra mandrakariva hoe zany ho izy Jesosy nge zany Jesosy tonga taty ambony tany de zao nanaiky niaraka tamin'ny mpianatra nanaiky nindrana ny lakan'ny Petera nanaiky nindrana ny kibon'ny Maria nanaiky nindrana ny fasan'ny Josefa avy any Arimatia nanaiky niaraka tamin'ny mpianatra hotsika manao hoe io toe-panahy misokatra amin'ny hafa io toe-panahy mihatsiaro hoe ilain'ny hafa sy mila ny hafa io zava-dehibe amin'ny olom-bo antso io zava-dehibe amin'ny fiantsonatsika ny fiantsonatsika tsy mahatonga atsika miolonolona
ny olon'olona tsy miraharaha ny hafa, tsy miraharaha ny mpiarabelona, tsy te hifandray, tsy zany ny toetran'ny olom-boantso. Ny olom-boantso de zao misokatra amin'ny hafa. Ny olom-boantso de zao mahatsiaro hoe mila ny rahalahy, mahatsiaro hoe mila ny mpiarabelona aminy. Ny fiovam-po reavako malala de zao mahatonga atsika manatona ny mpiarabelona amitsika, manjary misy heviny amitsika ny tsirairay avy ao anatin'ny fiarahamonina, manjary misy heviny amitsika rehefa miona am' Jesosy tsika de manjary misy heviny amitsika ny hafa, misy heviny amitsika na de zay velintsika olo tsotra indrindra ary dia rehefa nahita an'izay moa Ananiasy zay nitenen'ny tompo manokana hoe mandeha any ianao de makany amin'ny Saoly dia i Ananiasy tena ko maty any ko nge zany olo zany hitady fahafatesana zany olo zany nge masika be zany Saoly zany nge olona malaza tsy mahafantatra ny Saoly osamborony de hoentiny any Jerosalema totroam-bato any za ianao kosa Jesosy de maniraka ao Ananiasy am'zany de ny tompo niteny tamin'ny Ananiasy manao hoe efa fanaka voafidy izy. 5:10 afaka malala fanaka voafidy ny mpanompon'Andriamanitra, enao fanaka voafidy ary zay lafy ny fahatelo. Ny olona zay nantsoin'Andriamanitra de zao fanaka voafidy. Ina dikany hoe fanaka voafidy? Fitaovana manokana, fitaovana ny fatenana manokana ho ampiasaina, fitaovana ny fatenana manokana mba atao hanome endrika trano anankiray na hanome anatanterahana zavatra anankiray, zany hoe manana mission mazava. Ny antson'Andriamanitra rehavako malala de zao tsy antso ho an'ny tenatsika, tsy antso mahatonga atsika ho an'ny tenatsika ihany, fa ny antson'Andriamanitra de zao antso mahatonga atsika ho fiasana, ho ampiasain'Andriamanitra. Misy zavatra tian'Andriamanitra ataotsika, misy zavatra asain'Andriamanitra ataotsika de zao isika ny fanaka voafidy, fitaovana hoentin'Andriamanitra manatanteraka ireny. Ary am'ireny rehetra de zao mialony ny atongavantsika ho fanaka voafidy de zao fenony ny tompony fanahy masina isika, nandre ny antson'Andriamanitra fenony ny fanahy masina. Zay mahatonga atsika rehefa mananteraka ny antson'Andriamanitra de tsy reraka, tsy kivy satria nahoana? Satria ampahireziny tompo de omen'ny tompo ny fanahy. Fanaka voafidy ianao ry havako malala, fanaka voafidy isika de ataon'Andriamanitra mahiratra, mahafantatra ny asa zay tiany atao, mahafantatra ny andraikitra zay tiany atao. Olom-boantso ary isika tahaka ny Saoly, tahaka ny Paoly. Andriamanitra tsy nijery ny toetra ny Saoly fa ny tompo moa reny mahaditra reny indrindra aza reny ny tena tian'Andriamanitra daholo ny olona rehetra tian'Andriamanitra sika, fa Andriamanitra tsy mifidy fa na de ny maditra tahaka ny Saoly aza, ny mafilo tahaka ny Saoly ary, ny préare tahaka ny Saoly ary de izy io babon'i Jesosy ary tonono manao hoe nofidiako manokana ianao tahaka atsika, tahaka anao enkany mba tahaka ny Saoly ianao ho tonga Paoly ka ho fanaka voafidy de mahatoky fa omen'ny tompo anao ny fahatanjahana, omen'ny tompo anao zay ilainao. Araka ny 10:10 de nihinan-kany ny Paoly ka tena tanjaka izy. Ry havako, ny tompony manome hery atsika fa atsika miasa, tsy olona reraka, tsy olona ketraka, tsy olona jamba no ampiasain'ny tompo fa hiratry ny tompo ny masotsika, omen'ny tompo fahatanjahan-tsaina isika, omen'ny tompo zay ilaitsika isika, omen'ny tompo zay rehetra mahasoa atsika isika satria fanaka voafidy de aza manary ny am'izay hoaninao, ny am'izay sotronao fa matoky ny tompo fa ny tompo no ampatanjaka sy karakaranao fa avy tao ny asa fanomponao. Mavakasika tompo aosoranao zany amin'ny fahatserovana ny tantaran'ny Saoly zay nitsoina ho azy ka niovano kristianina nahatonga azy ino sy andray anao Jesosy tompo sy mpamonjy. Tompo saotra noho ny amin'ny fitiavanao fa tsy mijery ny tsy fahatanteranay ianao fa mamangy ny fonay ka mahatonga anay olom-baovao, mahatonga anay olona mino sy mahatoky ny fitantananao. Vavaka zay Jesosy, ataovy mahatoky fa ny antsonao de manjary fanoloran-tena ary fanoloran-tena mitondra aim-baovao, mitondra fitiavana, mitondra anay antanteraka ny asa zay tianao ampanaovina anay de manavao fanoloran-tena zay tompo momba anay mandrakariva, tehiriziny fanoran-tenanay ho mendrika sy masina eo anatrehanao. Azavelanao olona mora kify, azavelanao olona mora ketraka
fa tafioiraha tanteraka ny antso zany tsy noty mivavaka izay ho an'ny kristianina rehetra zay olom-bo antso tahaka ny Saoly, olom-bo antso tahaka ny Paoly, vavaka izay ho an'ny mpino tsirairay avy mba hahery hijoro vavolombelona ho tianao Andriamanitra ary ho fanaka voafidy, atsiary fa fanaka voafidy, ny sairananao, karakarainao, ho ampiasainao. De manjaka amin'ny tokantrano tsirairay avy ianao Jesosy, jereo marary, jereo manana olana ampahirezo, de tonona amin'ny tsirairay avy Jesosy fiatananao sy ny fifalianao. Amin'n'andro Kristy mpamonjy. Amen.